Ampifaliana indray ny rahako aminao amin'ity androany ity dia faly miara-banareo rehetra izay manahaka an'izao fandarana izao. Ny lohahevitra antsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe manimba ny fiainan'ny hafa ny herisetra. Mialohan'ny jerentsika an'izany dia manasa anao mba hanontrika ny lohanao fa hiaraka hivavaka tsika. Rainay zany an-danitro andre indray izahay ny teninao androany, mangataka aminao mba hanomana ny foamam-pananay mba handray izany teny izany. Ary ianao ihany koa no angatahanay hamela ny eloka tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ho averintsika ilay lohateny teo izay manao hoe manimba ny fiainan'ny hafa ny herisetra. Ny zavatra mampalahelo dia ny olona anankiray tratran'ny herisetra dia voakasika daholo ny fiainany iray manontolo. Amin'ity andro faharoa ity dia ho jerentsika misy kokoa izany lohahevitra izany. Marary hatrany anatiny ihany mihitsy ny olona iray izay tratran'ny herisetra, potika ny asiny maha izy azy iray manontolo ary tena misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina, ara-batana, ara-petse-po ary indrindrindrindra ara-panahy. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia hitantsika any amin'ny tontolo manodidina antsika eny ireny olona rehetra tratran'ny herisetra ireny. Tsy vitany hoe simba fotsiny ny fiainany amin'iny fotoana iainan'ny herisetra iny, fa tadidio fa misy fiantraikany be da be amin'ny fiainany ho avy ny herisetra izay niainany amin'izao fotoana izao na ihany koa tamin'ny lasa izany. Ny saina ny tena voa rehefa tratran'ny herisetra. Ary raha manana ankohonana izy dia misy fiantraikany amin'ny fampidiram-bola ao anatin'ny tokantrano izany herisetra mety efa niainany sy mbola niainany izany. Ny olona tratran'ny herisetra dia indraindray mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fahakiviana ny handray zava-mahadomelina. Satria mieritreritra izy hoe iny no mety hanamaivana ny zavatra mahazo azy na hoe iny ihany koa manampy azy hanadinonana izany. Ny zavatra tsy tsapany anefa fa ny vokatry ny zava-mahadomelina dia mety handetika azy kokoa ary ao anatin'ny olana izany. Tamin'ny fandarana voalohany tsika dia nahita fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny herisetra. Satria Andriamanitra dia fitiavana araka ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko 4:9. Ka izay indrindra no ilayntsika manampy an'ireny olona tratran'ny herisetra ireny na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana. Ireto ary misy torohevitra vitsivitsy izay ahafahantsika manampy an'ireo manodidina antsika. Ahafahantsika ihany koa manohana an'izy ireo ara-tsaina sy ara-petse-po ho fiatrehany indray ny ho aviny. Voalohany indrindra dia izao. Fantaro hoe inona ny zavatra manjohan'ilay olona ary inona ilay tohana avy aminao izay hanampy azy. Mialoha indrindra ny hoantsika ny fangoram-po satria tena ilaina izany. Dia tsara fantarintsika araka ny lazaiko teo hoe tratran'ny fanararaotana ve izy? Manana ratra-po ve izy? Mandalo zavatsarotra ve izy eo amin'ny fiainana? Ka izany no ahafahantsika manampy azy amin'izay tokony hanampinana azy. Ahoana ny ahafantarantsika hoe ity olona anankiray ity dia tratran'ny herisetra. Misy fambara vitsivitsy reto izay horesahako aminareo. Mety ho hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny ahafantarantsika fa tena mianjady aminy tokoa ny herisetra. Ny zavatra hita matetika dia miova ny fihetsikan'ny olona anankiray ary manjary tony izy, tsy dia tahaka ny isan'andro ny fihetsiny fa mangingina izy tsy dia ahitana teny firy loatra ary mikatona amin'ny hafa mihitsy aza. Tsy dia miresaka loatra izy ary malahelo lava. Ary hitantsika sokotra eny amin'ny endriny eny fa ohatry ny matahotra foana izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Mitokatokana izy dia tia mikambana loatra amin'ny fianakaviana na amin'ny namana. Mila fanampiana avy amintsika ary izy ireny ary matetika ary dia lasa tsy tonga ny am-piangonana intsony izy noho izay zavatra mavesatra mianjady amin'izay.
ny ohatra anankiray amin'ny erisetra ara-batana raha erisetra ara-batana zany no mahazo an'ilay olona dia indraindray hitantsika avy ety ivelany misy mangana ny vatany misy may indraindray mety misy kaikitra mihitsy ary dia rehefa hitantsika ireny dia tonga dia aoka ho tsapantsika avy hatrany fa mila fanohanana mila fanampiana ara-tsaina sy ara-petsepoa ilay olona indraindray izy ireny dia tsy hitantsika mivantana fa afeniny mihitsy satria menatra izy ny amin'ny zavatra izay mianjady aminy mety afeniny amin'ny alalan'ny fanaovany akanjo lava mety hoe mitafy lamba matetika izy ireny mba hanafenany diakapoka sy ny vono izay miantra aminy raha erisetra ara-bola indray mahazo azy teo izany hitantsika ny erisetra ara-batana dia jerentsika indray hoe ohatriny ahoana indray ny erisetra ara-bola mianjady amin'ny olona anankiray ilay erisetra ara-bola izany dia izao tsy mahazo vola ampy izy amin'ny fividianana sakafo ao an-tokantrano amin'ny fampiasany ny fandaniana amin'ny fiainana ao an-tokantrano rehefa jerenao nefa ny ankonana izay misy azy dia ohatriny ny ankonana manana ny ampy ihany kanefa dia hitanao taratra eny aminy fa tratran'ny erisetra ara-bola izy amin'ny tsy fahampiana eo amin'ny fikarakarana n'izany tokantrano izany ohatra hoe hita fa tsy voalony faktura amin'ny fandaniana ao an-trano ary indrindraindrindra ny tena mora ahitantsika taratra azy dia ny fitafy izay anaovany dia tsy dia manana betsaka isoloana loatra izy satria tsy ampy ny vola eo am-pelantanany ny zavatra mampalahelo dia izao tsy hoe tsy ampy fotsiny ny ara-bola ho tantaniny ao an-tokantrano fa matetika izy ireny dia mahazo teny fanarabiana izay tena mandratra azy tokoa mahazo fanambaniana izy ao an-tokantrano atao tsinitsinina izy ary indraindray ary izy tena lazaina tsotra izao fa olona tsy dia tena misy dikany loatra eo amin'ny fiainana raha manambady izy dia terena izy hanao firaisana ranofo dia mizaka enatra be izy noho ny amin'izany dia mbola arahana teny fanesoana isan-karazany izay ataon'ny vadiny izany mahazo teny maharary isan-karazany izy ary atao tonga ao anatin'ny sainy sy tsapany fa hoe sahaza azy ny erisetra izay atao aminy indrindraindrindra dia tsapany any anatin'ny lalina any izany toe-javatra manjoa azy izany ilayntsika ny maneho fanohanana amin'izy ireny satria sarotra ny zavatra iainany ary matetika ary dia tonga amin'ny famoizam-po mihitsy ilay toe-javatra ka ahoana ary ny tokony atao rehefa hitantsika ireo toe-javatra rehetra hoe tratra ny erisetra ilay olona ny voalohany amin'izany dia mila miaino azy amin'ny pahalianana isika tsirairay avy mila miaino ny tantaran'izay tantarainy ary mino maro amin'ireo olona izay niarambony natratra ny erisetra no misalasala ny zara ny zavatra mahazo azy satria mieritreritra izy fa tsy ino ny tantara izay horesahany sy iainany ny olona izay iresahany an'ilay toe-javatra ary ny zavatra mampalahelo dia ny olona anankiray izay manao erisetra aminy dia mezaka milaza aminy mety amin'ny alalan'ny fiteny na amin'ny fihetsika fa tsy isino azy mihitsy ny olona rehefa hitantara ny zavatra mahazo azy izy satria mety hita ety ivelany hita eo amin'ny fiarahamonina fa mety tsy manao an'izany ilay olona izay fantatra fa manao an'ilay erisetra any an-tokantrano any ary ny tena mampalahelo dia mety ny vadiny na ihany koa ny olona jaina eo amin'ny fiarahamonina olona manana fahefana eo amin'ny fiarahamonina na mety ho mpitondra fiangonana mihitsy ary ilay mampijaly azy dia hanampitrotraka izany fa tsy hoe non'olona mihitsy ny zavatra izay horesahany ka izay indrindra no ilayntsika n'ilay mahay miaino azy ampahalianana tokoa fa raha tsy manao an'izany tsika dia vao mahay ampitombo an'ilay ratrapo any anatiny sy ny tsy fahatokisa-tenany ny toe-javatra izay resahany ilaina be dia be izany ny fahaiza miaino averimberiko foana ilaina be dia be ny fahaiza miaino ary ny fanehoantsika fa manohana anazy isika manampy azy ary mivavaka ho azy ao amin'ny toe-javatra
ahoana ary ty hoe miaino ampahalianany ty mialoha indrindra ny resana ao amin'ilay olona dia aza tinoana ny mivavaka angatao ny fanahy masina mba hanananao ny faaiza miaino tena izy ampahalianana ary indrindraindrindra anomezany anao teny mba hahafahanao mampahery an'ilay olona tratra ny herisetra ny manahaka dia izao antanio izy hoe inona ny andraisany inona no andrasany amin'ny zavatra ifampiresahanareo inona ny tanjony amin'ny fifampiresahana mba hitanao hoe inona zany ny fomba anapiko an'ity olona anankiray ity raha izany ny zavatra mahazo azy ny manahaka dia izao ho anao izay iaino anazy manaova fisefoana lalina aloha satria ny zavatra izay ho resahany dia tadio fa zavatra mampalahelo ary marary anazy zany ary mety hisy fiantraikany eo aminao mihitsy ary dia mba hanananao fotony dia ilaina ny fisefoana lalina mialohan'ny hiainonao tanteraka azy rehefa miresaka ianareo dia menoa azy amin'ny alalan'ny fijery anisany tena hanamaivana azy ny fomba fijerinao azy fotsiny dia hanamaivana anazy eo amin'ny ratrapony ahatsapany fa misy olona kay mbola miaino anazy mbola liana amin'ny zavatra izay resahany ary ihany koa vonanampy anazy eo amin'ny zavatra rehetra tena zava-dehibe izay na dia izay fotsiny ary dia efa ampitony azy miaraka amin'ny fanampianao ilaintsika ihany koa ny manongila tsofina amin'ny zavatra izay resahany ahoana tokoa moa ty hoe manongila tsofina miaino fotsiny ve amin'ny fatoy aminy ny eritreritrao mety manana zatra eritreretina be da be ianao amin'ny fiainanao andavanandro fa amin'ny fotoana izay iresahanao aminy na iresahany aminao dia eno tsara ny zavatra izay teneniny aoka ianao tsy ho variana mba ho azonao tsara ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany everiko izay zavatra lazainy eno tsara ny fihetsepoany ny eritreriny ny fanontaniany zavatra mety ampiaia azy dia ianao no angatahana hiaino tsara an'izy ireny ary ahatakatra fa mila fanampiana izy aoka holiana ianao amin'ny resaka izay resahany samy hafa ny fihetsika izay aseho an'ny olona anankiray izay tratran'ity herisetra ity ny sasany mety hoe hiteny ampahatoniana izy ny sasany indray mety tena ory dia ory izy eo amin'ny firesahany aminao ny zavatra izay mahazo azy misy indray tena miteny mivatravatra izy miteny mahery satria tena marary ny any anatiny any ny zavatra tokony ataontsika dia avelao izy ireo aneo ny fihetsepony avelao izy aneo ny tantarany amin'ny fomba izay hitondrany azy sy azahoany aina alao izy hizara aminao azaferana ny fihetsepony satria amin'ny fotoana iny dia sahirana izy mieritreritra sy mitady ny teny tsara indrindra ampitaina aminao fa dia miaritra herisetra izy ny zava-misy dia izao misy vokany ara-tsaina be da be sy eo amin'ny fitadidiana ny ratrapo izay mahazo azy ka indraindray rehefa mitantara amintsika izy ny zavatra izay mahazo azy dia mety hoe mifamadibadika eo misafotifoty be eo ilay zavatra izay tantarainy tsy fananiany izany fa noho ny ratra izay any anatiny any dia lasa misy fiantraikany amin'ny fitadidiana misy fiantraikany amin'ny fihetsepony dia izay ny fomba anehoany an'ilay toe-javatra tsy mandainga izy ireny na mamorona zavatra akory fa tena misy fiantraikany tena maratra izy dia misavoritaka daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsika kosa nefa ny angatahana mba hiaino ampitoniana sy ampahalianana ny zavatra izay resahany tsarova fa ny fiainonan'izy ireny ampahalianana dia lasa mahatsapa fiadanam-po izy ireo ary tena fanomezana sarobidy eo amin'ny fiainany ireny fangorahana izay resahantsika ireny mety andratra azy fanondroany indray no fanehoantsika fa tsy mino ny tantaran'izy ireny isika kanefa tandremo aoka tsy
tsy hoanontanitsika zavatra be da be izy ny amin'ny herisetra izay nahazo azy na asaintsika mamerina indray ny zavatra izay ny ainana izy satria anokatra indray ireo ratra izay efa somary nikombona izy ireny. Enoy fotsiny izy dia ampaherezina amin'ny zavatra rehetra izay resahana. Raha fitinina ny hafatra androany dia tsotra. Ilaintsika ny fahaiza miaino am-pahalianana ho an'ireo olona rehetra izay niara-ny herisetra. Ary mangataka amin'Andriamanitra isika mba hanome antsika saina endry sy teny mampahery mamelombelona mba hanampy an'izy ireny amin'ny zavatsarotra izay lalovany. Hoy mantsy ny Baiboly ao amin'ny Ohabolana toko 5:20, toko 5:20, 1:20 manao hoe ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Izay ny havatra nentina ho antsika androany. Mino aho fa hanolotra ny tenantsika, ny sofintsika, ny mombantsika rehetra tsika ho fanampianandreo namantsika izay hiara-ny herisetra ary aneo fanohanana sy fampaherezana an'izy ireny. Misaotra anao niaraka taminay indray androany.